Aminao indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia faly mamangy anao indray amin'ity alahady 5 volana Aprily taona 2024 ity. Ikasika manokana anao ny Tompo any amin'ny fitiavany aminao indray ny izy. Ny loha hevitra hobanjintsika amin'ity alahady ity dia ny herinandro masina. Ny herinandro masina. Miomanary hiaona amin'ny Jehovah Andriamanitra. Ny Salamo 4:1 ka 5 no entintsika manatona amin'ny Tompo sady hiderana azy rahateo. Salamo 4:1 ka 5. Hidera amin'ny Tompo isika manao hoe: misaora amin'ny Jehovah fanahiko, Jehovah Andriamanitra, lehibe indrindra ianao, fa mirapiratana sy voninahitra no fitafianao. Mitafy ny mazava tahaka ny lamba izy, ary mamelatra ny lanitra tahaka ny lay. Ary mametraka ny rairaindrian'ny tranony amin'ny rano, sady manao ny rahona matevina ho kalesiny, ka mandeha amin'ny elatry ny rivotra. Ary manao ny rivotra ho irany sy ny lelafo ho mpanompony. Nanorina ny tany tambonin'ny fanorenana izy, mba tsy hetsehany mandraka izay tory. Amen. Iombona amin'ny vavaka fiderana sy fisaorana risika izao. Miantso anao izay ray fa rainay ao amin'ny Jesosy Kristy ianao. Fantatray fa mideranao ny any an-danitra. Mideranao ny anjelinao rehetra araka ny sokajiny avy. Fantatray fa mideranao ny masoandro mambolana. Mideranao ny kintana mazava rehetra. Mideranao ny voarinao rehetra. Na ny ambony, na ny ety ambany. Satria ianao ny mpahary azy, sady mpitondra azy. Ho avy alao ireny feonay hiombona amin'izany fiderana izany. Fa izay rehetra ty anatinay dia misaotra anao satria avy aminao ny fahavelomanay. Tompo, te hiaona aminao indray izay anio. Te hatsapa ny fanatrehanao feno fahefana amin'izao fiandohan'ny herinandro masina izao. Fantatray fa Andriamanitra fanahy ianao, ka mahenika sy mahita ny zavatra rehetra. Fantatray fa Andriamanitra mahery ianao, ka tsy mba voafetra ny rindry ny trano fiangonana, na ny sakana eny amin'ny sisintany. Fantatray fa mahalala ny fony izay mangetaeta sy mitady anao. Avia Tompo, miarà aminay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy kapiteninay. Amen. Andeha ary andinika ny herinandro masina isika riavana, arak'izay fanambara teram-piandohana, satria ao anatin'ny rahateo isika. Ity alahady 5 Aprily ity no alahadin'ny sampandrofi, manomboka izany herinandro masina izany, ary hifarana amin'ny alahady 12 Aprily avy izao, izay alahady Pasika ho amin'ity taona 2024 ity. Dia mbola ho ampitompon'Andriamanitra ao aminareo hatrany any ny fahasoavany sy ny famindram-pony ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Herinandro masina. Mipetraka ny fanontaniana, nahoana no masina? Masina amin'ny heviny hoe miavaka. Nataon'Andriamanitra miavaka noho ny herinandro rehetra satria nitondran'i Jesosy Kristy zanany, ny fahoriana mangidy indrindra tety ambonin'ny tany. Satria nandraisany ny fijaliana faran'izay mafy, ny opa sy ny fanesoana, ary ny famonoana amin'ny fomba feno habibiana dia ny nanomboana azy teo ambony azy fijaliana. Fa ny tena mampiavaka azy indrindra dia ny nandraisan'ny fahafatesana ka nitsanganany avy tamin'ny maty ny marainan'ny alahady na ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia ny Pasika ho antsika izany. Milaza ny fandreseny ny ota, ny fandreseny ny devoly,
ary indrindra ny fandraisany ny fahafatesana. Ary zany no andro ny finoantsika, izany no manamarina ny fanarahantsika azy. Fa na dia andalo zany fahafatesana voalohany zany azy isika dia ho atsangany koa. Dia aloha jerentsika voalohany ny alahady ny sampandrofy. Fantatsika tsara fa naniraka mpianatra Jesosy Kristy mba handeha amin'ny vohitra anankiray eo anelanelany Betfaga sy Betania. Ary dia ahita zanaboriky miaraka amin'ny reniny izy ho Jesosy, ka dia nasain'ny Tompo hamahy izany zanaboriky izany. Io no nitangenan'i Jesosy niakatra any Jerosalema, ary dia nioby azy ny vahoaka, nanao hoe hosana hosana, isornany izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Dia navelatra teny amin'ny lalany ny akanjo ary nahofahofa ny sampandrofy. Ny vatana teny amin'ny kianja amin'ny tempolo Jesosy. Ary rehefa nahita fa ireo olona teo amin'ny kianja amin'ny tempoly izay nivarotra sy nanao ny fanakalozana vola, dia tsy nanao izany araka amin'ny toe-panahy te hivavaka sy te hanompo, fa toe-panahy ny jiolahy, dia nandroaka azy ireo izy. Inona no afatra riavana? Raha mamaky tsara ny tantara ianao dia ahita fa efa voaoman'ny Tompo mialoha avokoa ny fiatrehana sy ny zavatra iseho amin'ity herinandro masina ity. Raha tsy laza afa-tsy nandrahan'ny mpianatra haka ilay zanaboriky izay efa misy tompony, kanefa voaomana hatramin'ny teny hambara io tompony io, ary dia efa fantatra fa ho aso io satria efa voaomana hatramin'ny fon'ilay tompony ilay zanaboriky. Tiany Tompo aseho hoe izy ny tena tompony Tompo e. Ary zany fombany zany no hitondrany antsika. Efa voaomana meloa ny zavatra rehetra, efa voaomana meloa ny famonjenantsika, fa misy drafitra azontsika hidirana, fa dia ny fanaikentsika hiaraka amin'ny sisa no andrasana. Nisy anefa rehefa nandeha hiakatra any Jerosalema Jesosy, vao avy lavitra ery tampony ary izy dia efa nahatazana fa Jerosalema izay tokony handray azy dia tsy vonona, mbola variana amin'ny zavatra hafa. Mova tsy mamangy antsika sanoko ny tombo ankehitriny. Lasa dranomaso Jesosy nahita fa tsy vonona Jerosalema. Izao sy ianao zany Jerosalema zany, ny fotsika sy ianao zany, vonona ve handray ny Tompo hiaraka amin'indray hamakivaky ty herinandro masina ity. Aza vela ho lasa dranomaso intsony izy. Faharoa dia ataontsika indray mijery ny niseho ny alatsinainy, ny talata ary ny alarobia masina. Nanozona ny aviavy tao Betfaga Jesosy rehefa tsy nahita vo taminy. Rehefa avy eo dia nampianatra matetika tao amin'ny tempoly izy, ary dia rehefa nampianatra tao izy dia nifandimby nametraka fanontaniana fandrika mba azona manala baraka sy maneso an'i Jesosy Kristy eo mason'ny olona ireo londoan'ny mpisorona teo amin'ny fivavahana Jiosy, ny mpisorona sy ny olona, ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna ary ny sadoseo. Inona no afatra? Manantena fa tsy misy amintsika ireto no tahaka n'ilay aviavy tsy namoa, toa mandravina be fa tsy mba ahitana voa. Inona moa ny hevitra ny ara-panahy? Tsy nahitana voan'ny fibebahana, voan'ny fahatahorana an'Andriamanitra, voan'ny fitiavana an'Andriamanitra. Nozon'ny Tompo. Aza mba maniry zany ozon'ny Tompo zany, aza miandry an'izany ozon'ny Tompo zany. Fa raha mbola misy ny fotoana miverena haingana fa mamangy anao izy ankehitriny. Dia hitantsika teo hoe ny fandimby nametraka fanontaniana fandrika tamin'i Jesosy Kristy ireo londoan'ny mpisorona. Satria nahoana? Feno fankahalana an'i Jesosy Kristy izy ireo. Ary tsy mino azy ho zanak'Andriamanitra, ho tombo sy mpamonjy. Dia tsy mahagaga zany. Araka amin'ny teny Jesosy raha teo Mateo 20:27-30 manao hoe hataon'ny ratsy fanahy ahoana no hiteny zavatra tsara, fa avy amin'ny habeny eo am-po no tenenan'ny vava. Aoka isika hitandrona koa
fa rehefa tsy miambina tsara isika, rehefa tsy amby fitiavantsika, dia reny fanontaniana daladala, ny zavatra tsy mahasoa no mameno fotsika, na dia hoe ray fiangonana ihany azy. Aoka hikasika anao ny tompo mba hahatonga anao tena olom-baovao, fa tsy tahaka izany leondohambisorona izany. Andeha ho jerentsika fahatelo zao, ny niseho ny alakamisy masina. Rehefa nilazan'ny tompo ny mpianatra fa tsy maintsy handeha izy, mbola tsy lasa akory ny tompo dia efa nifanditra izay ho lehibe handimby azy ny mpianatra, ary fantatry ny tompo izany, ka manjary voaterina mpianatra azy ireo ny amin'ny fanetretena izy, ary dia nidina nanasa ny tongotra izy ireo ho mariky izany fampianarana izany. Fantatsika tsara fa ny alakamisy masina no nandrena ny tompo voalohany ny fanasany, raha fankalazana ny pasika jiosy no tena mifanaraka amin'izany. Ny pasika jiosy moa dia fahatsiarovana ny nanafahan'ny tompo ny nivoahany zanak'Israely avy amin'ny fanandevozana tany Egypta. Inona no afatra? Mahavarina ny fitiavana voninahitra eo amin'ny zanak'olombelona. Ny ho lehibe noho ny amin'ny voninahitra fotsiny no namaika ny mpianatra, ka nampianarin'ny tompony hoe tsy maintsy manetry tena aloha ianareo. Aretina mahazo antsika io rehefa tsy miambina isika, ka natonga ny tompo milaza hoe raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra. Matoa Kristy nasandatra Andriamanitra dia nahavita nanetry tena izy, ary isika dia manahaka ny Kristy. Kristy rehefa tena nanetry tena dia nasandatra Andriamanitra anana ny anarana ambony indrindra, ho andoalian'ny lohalika rehetra, ho eken'ny lela rehetra. Tsy ny voninahitra no namaika azy aloha, fa ny havita ny fanompony dia izay mafy indrindra. Isika koa rehefa manahaka ny Kristy, manaiky ny anetry tena, manaiky ny anompo indrindra amin'ny asan'Andriamanitra, dia ho tsapanao izany Andriamanitra miara-dalana aminao, Andriamanitra manandratra anao. Fa efatra, jerentsika indray zao ny zoma masina. Ny fanasana andro teo amin'ny jiosy, ny andro anankiray, ohatra hoe ny zoma masina zany zao, dia manomboka ny alakamisy hariva amin'ny 9 ka hatramin'ny ampitso zoma amin'ny 9 hariva. Zany hoe ny alakamisy hariva zany dia fa manomboka tamin'ny 9 dia fa misy izay zavatra niseho raisina ao anatin'ny zoma masina. Anisan'izany ny nisamborana an' Jesosy tao Getsemane rehefa avy nitokana ny vavaka izy, ny nitsarany Anasy sy Kaiafa izay mpisorona be azy, dia ny fitsaram-piangonana zany, ny nandavany Petera azy ny telo, ny nitsarany Pilato azy amin'ny maha-governorany Jody azy, avy eo nalefany ho tsarainy Herôda amin'ny mampanjakan'ny Israely, izay vao naverina no tsarainy Pilato indray amin'ny maha-governorany Jody azy. Avy eo dia nombona tamin'ny azo fijaliana izy, nanomboka tamin'ny 7 ramaraina ny andro zoma ka hatramin'ny 3:00 folakandro. Nalevina ny tompo, ary dia zay zany ny zoma masina. Inona no afatra? Ireo rehetra ny fandimby ny tsara ny Jesosy Kristy, na ny fitsaram-piangonana jiosy, na ny fitsaram-bahoaka, ahitana Asianao zany, na ny fitsaram-panjakana, indrisy samy nanameloka azy avokoa, na dia tsy mpanota aza izy. Raha ianao ngambo no nisy nendrikendrika amin'ny zavatra tsy nataonao, ary dia voaheloko ny fitsarana, miditra ny amponja, azoko antoka fa malahelo ianao, eny kivy azy angambo ianao. Jesosy Kristy kosa na dia tsy nanota azy, na dia nomelohan'ireo karazam-pitsarana rehetra ireo aza, na dia nivadihan'ny mpanaradia azy aza, na dia voaopa sy voavono aza,
mbola nitady izay hamonjena sy hamelana ny fahotantsika. Eny hatreo ambony hazo fijaliana aza izy dia mbola nangataka ny hoe ray eo mamela ny helony fa tsy fantany izay ataony. Izany ny fitiavan'ny tompo anao ary zany no mahatompo sy mpamonjy azy. Ny sabotsy masina moa raha lazaina vetivety dia fantatsika fa any am-pasana amin'ny tompo miomana amin'ny fankalazana ny sabata amin'ny jiosy ary dia nihiboka tany an-trano ny apôstôly sy ny mpanaradia maro an' Jesosy Kristy. Jesosy Kristy kosa tsy mipetra-potsiny fa nidina tany amin'ny fiainatsita ho ny fanikam-pinoana ataontsika sady nitory koa tamin'ireo mbola tsy nandre ny filazantsara satria amin'ny mahatompo azy dia manana fahefana hanao izany izy. Inona no afatra? Lalina ny fanetretenan'i Jesosy Kristy. Ilay tompony voninahitra rehetra tany an-danitra efa tao amin'Andriamanitra ray no mavita midina tetỳ an-tany. Ary tsy hoe midina tetỳ an-tany fotsiny fa nidina trany ambanin'ny tany, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita. Zany hoe na fohy voninahitra na fohy zavatra be dia be ka tsy mahagaga raha nasandratr'Andriamanitra ho amin'ny toerana ambony indrindra. Ahoana tokoa moa no azo nitsangana amin'ny maty raha tsy efa nanaiky ny fahafatesana izy. Ny fanetretena ry havana no lalana hahatongavana amin'ny fisandratana. Fa ny fanetretena dia mitaky fahafoizana. Io fihiboana an-trano ataontsika io dia fantatra tsara fa mitaky fahafoizana zavatra maro. Raha mpanaradian'i Kristy isika dia tsy matahotra ny manao izany. Ary azo antenaina fa ahita vokatra tsara tahaka ny Kristy amin'izany. Ny faravakeliny dia ny hoe fiarovantena mba tsy ho tratran'ny aretina Covid-19 isika. Aza matahotra ny mahafoy raha mbola mahanatanjona tsara ianao. Mahafoza fotoana bebe kokoa ry mpianatra mba hamarinandesina raha tena te haomby ianao. Mahafoza ny rendrarendra sy ny namandratsy ry tanora raha te hanaradian'ny tompo ianao. Mahafoza tahaka ny Kristy fa ataon'ny mpandresy tahaka azy ianao, indrindra amin'ny fanompona azy. Fahenina farany ny alahady Pasika. Nakany amin'ny fasana vao maraina ny vehivavy saika anositra menaka manitra ny fatin'i Jesosy satria tsy vita izany. Io zany mba miaro ny fofona, tsy hiparitaka sady mba tsy hamora simba ilay nofo fanao zany. Kanefa efa foana ny fasana, efa nitsangana ny tompo. Ary dia niseho tamin'ny fomba mahagaga tamin'ireo lahy teny an-dalana izy, niseho tamin'ny 240 lahy ary niseho tamin'ny vahoaka marobe. Inona no afatra? Soa ihany fa ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no mamarina ny herinandro masina. Satria mariky ny fandresen'Andriamanitra ny natiora zany, mariky ny fandresen'ny fahafatesana zany, mariky ny fandresen'ny herin'ny ota izany, mariky ny fandresen'ny fanjakan'ny devoly zany. Efa fahavalo resy zany Satana zany eo anatrehany miny. Aza misalasala manonona ny anaran'i Jesosy Kristy ilay anarana ambony indrindra, anarana feno fahefana. Aza misalasala manonona zany anarana zany, mandroaka ny Satana raha mbola misy hery hafahafa mampitahotra anao. Izao no ambara atao mpamaranana. Raha mbola miny koa ianao dia sarobidy aminao zany herinandro masina izany. Voarakitra amin'ny filazantsara efatra zany. Tokony efa voavakintsika matetika satria sarobidy amintsika. Andeha averiko aminao vetivety indray. Raha amin'ny filazantsara araka ny Matio dia manomboka ny 12 ianao hatrany amin'ny farany. Izay no mitantara ny herinandro masina. Matio 12 hatramin'ny farany. Marka 12 hatramin'ny farany. Luka 7 hatramin'ny farany. Ary Jaona 12 hatramin'ny farany. Faravakeliny ao anatin'izao fihiboana aman-trano izao
mandritry ity herinandro masina ity dia tokony havaky miray amin'izany filazantsara zany ianao izay mitantara ny herinandro masina. Hamangy anao manokana ny tompo amin'izao herinandro masina izao. Amen.